Mbola mitoy-atrany ity resaka raha Mamy Ravatomanga izay mafana dia mafana ao Nosy Maurice amin'izao fotoana izao ary mihamaro moa ireo zay voaroroy sy voasambatra ao anatin'izany raha Mamy Ravatomanga ao Nosy Maurice izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia mahakasika ny toy n'ilay raha mafana ao Nosy Maurice ao ny amin'ny mahakasika n'ilay mpandraha raha malagasy Mamy Ravatomanga no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Université ny Mahajanga mpianatra misa 10 izay voafantina isitraka ny vatsim-pianarana natolotry ny université iray any Italiany amin'izao fotoana izao ka dia mirary soa ho an'ireo mpianatra misa 10 izay nahazo an'ity vatsim-pianarana avy ao amin'ny université ny Mahajanga ity ho any Italia amin'izao fiantombohan'ny taom-pianarana vaovao izao aingane mba ho tena fianarana no alehany an-tanin'olona any ary aingane mba vita be amin'izay fianarana izay ho rantovina any an-tanin'olona lavitra any ary hendre tsara ry zareo fa ny fianarana no nialana tanàna ka izay no atao fa tsy sanatria akory hamitaka ny ray aman-dreny indray no atao rehefa tonga any ka hanao renarendra amin'ny zavatra tsy dikany. Ny resaka tetikasa laharam-pahamehana nandray solo tena maharitry ny banky raitsim-pirenena ny prime ministre tonga nihaona tamin'ny prime ministre Rajonarvelo Herinsalama Andriamas teny Mahazo rivo tamin'ity herinandro ity ny solo tena maharitry ny banky raitsim-pirenena ao Madagasikara Andriamatoa ato chèque nodinihiny ireo manokana ireo olana lehibe izay manakana ny fisitrahana ireo tolotra fototra amin'ny angovo sy ny rano izay tena ilain'ny vahoaka malagasy no resahana koa ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Izy koa ny dinika miaraka amin'ireo ekipa teknika miahy ireo sehatra voalaza ireo amin'ny herinandro ho avy izao mba hahitana vahaolana haingana sy hitondrana fanatsarana eo amin'ny kalitaon'ny tolotra ka azony malagasy misitraka vokatra azo tsapahin-tanana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Midika izany fa tsy mitsahatra izay fitadiavana vahaolana etsero izay ary tsy miraviravin-tanana ireo mpitondra amin'izao ankehitriny izao izay manao aintso zavatra mitady an'izao vahaolana rehetra izao mba hialana amin'izay olana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy rehetra izay. Fiadidinan'ny fanavaozan'ny repoblika tonga nijery ny asa fanamboarana ireo milina misa 3 izay mpiary herinaratra teny Ambohimanambola. Tonga nanaraka ny fivoarany asa izay fanamboarana ireo milina misa 3 izay mpiary ny herinaratra teny Ambohimanambola ny fiadidian'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagasikara tamin'ny alakamisy lasa teo iny. Tamin'ny herinandro lasa teo koa moa no nanolorana ireo kojakoja ilaina amin'izany. Nisy ny dinika ny fanaovana tamin'ny Andriamatoa Ralitira ny Yando Juris izay minitry ny angovo sy ny akoranafo niaraka tamin'ny Tale General ny Jirama Ron Wes ary ireo teknisianina mahakasika ny vahaolana momba ny herinaratra ao Antananarivo renivohitra fa ihany koa eny amin'ny anjerimanontolo Ankato sy ny Vontovorona no voaresaka atao anatin'izany rehetra izany. Faritry ny université ny Antananarivo takin'ireo mpianatra ny fandravana ireo fotodrafitrasa izay tsy manara-dalàna. Toerin'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny fananganana fotodrafitrasa tsy manara-dalàna manodidina ny faritry ny université ny Antananarivo manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo indrindra ny komina Antananarivo renivohitra izay tompon'andraikitra voalohany mba handray fepetra mivaingana amin'ny fandravana ireo fotodrafitrasa tsy ara-dalàna rehetra ao anatin'ny 27 ora. Hanao fihetsiketsehana ireo mpianatra amin'ny alatsinainy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana an'izany rehetra izany araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Eny marina aloha izay voalazan'ireo mpianatra izay ny amin'ny hoe maro loatra ny fananganana fotodrafitrasa izay tsy manara-dalàna ao anatin'io université io amin'izao fotoana izao. Nefa ny zavatra rehetra ao dia natokana ho an'ny mpianatra izay mianatra eny amin'ny université ka nahoana ireo olona izay zatra manao landrinina sy manararaotra indray no manao an'izay fanorenana fotodrafitrasa ao anatin'izay université izay. Profy miarihary izany fa mety misy ambadika kolikoly izany rehetra izany ao amin'io université io hatrany.
Andao amizay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha mamy Ravatomanga izay hita fa mafana dia mafana amin'izao ankehitriny izao ary tsy mitsahatra miovaova mo ity toedraraha ity any Mauriciany amin'izao ankehitriny izao na dia mafy azy zany famonoana fetsy roa raha ny raharaha mamy Ravatomanga ao nosy Maurice dia nosamborona ny commissaire ny FCC teo aloha Junaid Fakim araky ny vaovao navoaka ny la Mauricien tamin'ity herinandro ity hatrany tsy hivina fa nisy ny fiahiahina azy ho nifandray tamin'ireo ekipa mamy Ravatomanga talohany nametrahany fialana izay no antony izao fisamborana natao tamin'izao. Ankoatran'izay fisamborana any commissaire ny FCC teo aloha izay dia nanao fanambarana ihany koa mo ireo mpitsabo izay misa efatra avy ao amin'ny hôpitaly izay mitsabo any Andriamatoa mamy Ravatomanga amin'izao ankehitriny izao nilaza izy ireo fa mandalo tsy fahasalamana Andriamatoa mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao ka izay no antony mahatonga azy mbola mipetraka ao amin'ny hôpitaly foana mandraka teny androany ary nilaza ireo mpitsabo misa efatra avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana ao nosy Maurice ireo fa tena manana olana amin'ny fotokoa imamy Ravatomanga hoy ny tatibavao izay nataon'izy ireo hatrany. Raha ny fantatra mantsy dia passeport ivoiriana fa tsy passeport malagasy no noentiny mamy Ravatomanga niditra atao nosy Maurice. Izy moa dia consul honoraire ana Serbie nanomboka ny taona 2024 sy Côte d'Ivoire nanomboka ny taona 2024 tao Madagasikara tao hatrany. Raha ireo fisamborana anireo olona izay voatontonona amin'ny raharaha mamy Ravatomanga ao nosy Maurice ity izay ho atao fanadihadiana mahakasika ny trafic d'influence izay mifandray amin'ny raharaha mamy Ravatomanga ity any an-toeranany amin'izao fotoana izao ary mety tsy misy hoafabela izy ireo ao anatin'izao rehetra izao raha toa ka meloka eo anatrehan'izay rehetra izay. Ry zareo Mauricianina raha teo efa nilaza mazava tsara fa tsy andefitra amin'izaniza izay tsy manara-dalàna sy ireo rehetra izay manao zavatra tsy mety ao aminy ao. Ahina hanao crise cardiaque ao amin'ny hôpitaly fa mafy loatra hony ny tsindry izay miatra amin'ny Andriamatoa mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao tsy afa mihetsika fa tsara ambiny ny polisy ny tenany ao amin'ny hôpitaly io. Isan'ny mitaraina mo ireo rehetra izay mpiaro azy amin'ny raharaha ity amin'izao fotoana izao satria dia tena tsy amelany ireo izay tompona andraikitra manao fanaraha-maso an'ity raharaha mamy Ravatomanga ao nosy Maurice ity ny tenany ao amin'ny hôpitaly izay na dia efa voamarina fa manana olana ara-pahasalamana zany tenany dia tsy manaiky lembenana hatramin'ny farany ireo rehetra mpiandraikitra an'ity raharaha ity fa manara-maso ankaiky any Andriamatoa mamy Ravatomanga sy ireo rehetra izay voazaringotra ao anatin'ity raharaha ity izy ireo amin'izao fotoana izao ary tsy misy ho avela hoafabela na iray aza amin'ireo rehetra izay voatontonona ao anatin'ity raharaha ity raha toa ka voampanga fa tena meloka tokoa izy ireo rehetra ireo ary mety higadra hatrany amin'ny 30 taona aza izy ireo raha toa ka meloka tanteraka eo anatrehan'izay rehetra izay ary mety ho voasazy handoa lamandy volabe ihany koa izy ireo ao anatiny izany rehetra izany ka dia andrasantsika eto no mety ho tohiny sy no mety ho fivoarana ity toedraraha mamy Ravatomanga ao nosy Maurice ao amin'izao ankehitriny izao fa raha ny hita dia tena mafana dia mafana ity toedraraha ity ary tsy mamela anazy ity ho vita moramora ireo rehetra mandray anjara amin'ity fanadihadiana ity amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona rosta ao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino fo ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.